fampalalambavao amin'izao alina izao tsy iza izany fa izy zareo avy amin'ny MPTC avy ato amin'ny Havanako ato ahitantsika ny Ariel Rambelson mpampianatra teny anglisy eo anivon'ny MPTC ato amin'ny avia kosa ahitana ny Vaninarana Evson mpandrindra eo anivon'ny MPTC miaraba anareo. Falmiarabanao dia falmiarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka izao vaovao izao. Falmiarabanao dia falmiarabantsika rehetra ny tokantrano. Fantaniko voalohany ho anareo mianadahy hoe inona marina moa zany MPTC zany inona daholo no sehatra hita ao anatin'izay. MPTC dia centre de langue izy io. Ny fanalavana ny MPTC dia hoe Madagascar Professional Training Center. Arak'izay anarana izay dia centre de langue mampianatra teny vahiny. Teny anglisy ny tena ifotoran'ny MPTC fa misy teny maro ihany koa afaka ianarana amin'ny MPTC tahaka ny teny malagasy, ny teny frantsay, akoatra ny langue dia mampianatra ihany koa zay informatique izany resaka bureautique de programmation fa ny tena mampiavaka anay dia ny teny anglisy. Hatramin'izay nisy ny fiboana sy ny amiana ara-pahasalamana teto Madagasikara izay nisy ihany koa ireo mpianatra hoe lasa nody any amin'ny faritra, lasa any amin'ny toeran-kafa, manahoana ny ahafahan'izy ireo manaraka ny fampianarana eo anivon'ny MPTC. Fantaniana tsara be ilay fantaniana mahakasika ny ireny ankizy ireny ho fitsinjovana ireny ankizy ireny dia efa nanolotra izahay ny courant ligne ho an'ilay matière rehetrarehetra izay nolazainy namako teo ny anglais, français ary ny malagasy ny informatique. Mbola mitohy izy io hatramin'izao dia manentana anareo sady izahay ho avy ny fidirana ho amin'ny telo volana fahatelo dia ho amin'ny voalohan'ny volana jolay 2024 efa misokatra ny fisoratana anarana. Plateforme en ligne no ampiasain'ny MPTC anatin'ilay izy izay tsotra mora afaka ampiasaina amin'ny téléphone, tablette, ihany koa ny ordinateur. Dia mahakasika izay ihany koa efa miresaka an'ilay en ligne itsika manana offre, manana tolotra vaovao be koa izahay ho an'ny ankizy izay ao anatin'ny classe de seconde, première na ny terminale izay maniry ny anala bac canadienne dia en ligne koa ilay fampianarana amin'ny teny anglisy ranoray misy moa zany mpampianatra kanadiana sy malagasy no mampianatra amin'ilay izy dia efa misokatra koa ny fisoratana anarana dia misy moa ny réduction ngeza be ho an'izay mpianatra tonga misoratra anarana izay mahazo fihenam-bidy $500 américaine raha ohatra nareo ka misoratra anarana mandrapatonga ny 30 ny volana jona. Ina kosa no mety mampiavaka ny MPTC? Mialohan'ny amalikony izay fanontanianao izay somary ampiko kely ngamba ilay fanazavako teny aloha raha te-hiditra amin'ny MPTC aloha ianao dia mila manao test de niveau iny obligatoire tsy andoavam-bola ary mariaka eo tokoa fa misy karazany enina ny level ao amin'ny MPTC. Mampiavaka ny MPTC dia MPTC no ataoko hoe centre de langue angamba ny ataoko eto Madagasikara voalohany manome examen international language search ESOL zany avy any UK, misy ihany koa ny test business English avy any UK, misy koa ny PTE na ny person test of English dia ny programme dia programme manara-penitra tsara koa satria manaraka ny fenitra international amin'ny international izay satria izay manana partenariat amina université irak izao tontolo izao zany surtout amin'ny pays anglophone ohatran'ny hoe Canada, Angleterre, États-Unis. Ankoatr'izay koa dia tsy mihoatra ny 12 ny isan'ny mpianatra ao an-dakilasy zany hoe voaraka tsara daholo zany ny niveau-an'ny mpianatra tsirairay avy. Manaraka izany ihany koa ahitana voyage d'études ao amin'ny MPTC izay ahafahan'ny ankizy rehetrarehetra mankafy sy mijery ny zavaboary sy ireo vakoka eto Madagasikara izay atao amin'ny teny anglisy ranoray. Ary ny tiako tsindrina farany tena mampiavaka anay MPTC dia ny fampianarana ny teny anglisy amérikana sy ny teny anglisy britannika zany hoe samy ianarana daholo zany ireo anankiroa ireo. Farany tena farany somary misimisy ilay izy tsinona dia ny TEFL zany TEFL UK raha ohatra ianao ka mpampianatra teny anglisy te hanana certificat manamarina fa mpampianatra teny anglisy ianao dia afaka maka an'izay TEFL zay reconnu international zany izy io afaka entina na aiza na aiza. Magasitraka anareo mianadahy ny vahiny tato anatin'ny fampalalam-baovao ato amin'izao alina izao. Misaotra anao ihany koa.